nanova ny tsinjo ny jery ny majinika fa tsy nanao hoe tiako ianao ka rehefa tiako de tsy tiako indray rehefa tsy manaraka zay tiako atao fa dia zay no nation de za hoe manaitra de zany zany am'izao de hoe miantso antsika tanora anova ka inona nefa nientina manova dia fantatra fa ny fiainatsika dia misy karazany roa le karazany telo ho an'ny lavorary ny karazany voalohany dia isika miatrika amin'ny fanovany zany dia mitratra ny rabodongerina ao anao zy rabodongerina tsy mila zay de tongava tya fa tsy mila anao manao inona fa de zay ana de voay materinandro aza tazomina ny tendany tsy metrika ka noho zany aza mandeha am'izay zavatra metran'izany zay le rabodongerina fa eo ihany ko le ratsy tohina satria zay no iainantsika tanora ary zay ny iainan'ny olon-dehibe ihany ko iny zany ratsy tohina zany raha vo mitsitika de hoe fa maninona alanga io fa maniny alany mikitikitika anay felangany de fa hoe nefa mofo sy kafe ka de tsy kitiana de ianareo ary zany nanao nandritry ntsika tanora nandray katesisy madonda ary lalina natolotry reto ray aman-dreny reto araka ny voalaza ny tatitra sy ny nambara tamin'ny kabary teo dia apetraka mipetraka ao amponareo io ary nareo irahana marina tokoa de ny fitaovana ameny fiangonana tsy misy afatsy ny tenin'Andriamanitra de ao anatin'ny tenin'Andriamanitra ary dia miantso anareo andinika isan'andro ilaza fa hoe mangataka n'izany fahendrena izany mameo ny fahendrena fa ny fahendrena avy amin'Andriamanitra araka ny teny mivaky teny voalohany teo nangataka aho nivavaka aho ka nomena ny fahendrena io fahendrena io no afaka entina tsika miady am'ireo mpanao bodongerina io fahendrena io no afaka entsika miady mba hanaovan'ny fomba mampanahy sy fikiratsika mandrakariva amin'ny zao fiainana maha-kristianina ary anova ny fiarahamonina mendrika mendrika ny zanak'Andriamanitra indrindra am'izao vatana amin'ny fotoana fifidianana zao de milelanao amidy mivava ny tenenina raha tsy zay de tsy vita io ary zay hoa de hoe zay no matanjaka zay no mahery de milazany hoe avia ty zay zanako de zay taloha tamin'ny natao an'izany hoe avia ty zay zanako tamin'ny kilalona kisikely de hoe matahotra zay matahotra ino matahotra am'vody aizy izy ao io izy ka rehefa matahotra de milazany hoe mieritrereta fa hoe manana ny fanahy ianao angatao le fahendrena afahana manao zay zavatra mendrika ny mahazanak'Andriamanitra anao am'izay atao amin'ny fifidianana io de be no hoe ty ny varity ty ny t-shirt ty ny vola raha isy fadalatopo fahazamidy am'izay ny safidinao satria ny maha olonanao ny safidinao napetrak'Andriamanitra ao aminao ka lay fahendrena no mampatsiaro anao am'izany ary eo am'izay ihany ko satria am'izao fotoan'izao le hoe mivavaka aho de hoe mangataka fahendrena de misy milazana hoe tena tsy mahazo mihitsy mba nidobaka be fa de tsy mahazo de za hoe sao de tsy tao kory ary ianao sao de tsy nangataka fa mangataka ny fahendrena io am'izao dia amin'ny Jeso Kristy dia hoe resao ary Jeso io kozio io malatsiny aminareo rehetra fa ho an'ny tenin'ny tanora kozio io
hoe tena ona ny tena ona ny adiny bandy fa tsy tafavoaka mihitsy le dala ahoana ny adiny zay osipakely mba tena mba ohatran'izao de tena mijalo mihitsy ny adala lesao izy fa io tenin'Andriamanitra io no entinao anova sy entinao ama ny olana mitranga de zay no za hoe raha bodongerina sy ratsikemy raha tsy tohinina zay no mandravatsika mandrakariva ka mizaha mandraho ny tenin'Andriamanitra io ny katesisy nataon'ny eveka de ny fatoka tamin'ny tenin'Andriamanitra io ary namporisika anareo amaky ny tenin'Andriamanitra io amaky n'io baiboly io